Sary mahafinaritra no ndeha isarahana ary amin'ny takariva ity maro ny tanora no mana-talenta amin'ny fanaovana sary. Indraindray aza tsy fantatra mihitsy ny manavaka ny tena izy sy ilay sary izay nadika tanana zany portrait isika. Maro ny tanora izay afaka mahafehy tsara azy ity toy ity namana iray izay natao fanadihadiana ity. Ny taona 2024 no nanomboka ny sehatra teo amin'ny resaka sary. Ireo miravaka tovolahy mbola ao anatin'ny fatanjana tanteraka nefa efa mana-talenta eo amin'izay fanaovana sary izay. Fitiavana manokana sy efa fankafizana hatramin'ny mbola kely ny toy tamin'ny fianarana anamafisana ny traikefa no nahatonga azy ho matianina. Tamin'ny voalohany zany portrait fotsiny tena natao fa zao ala nanitatra kely zany dia sady manatapona ary raha ohatra hoe mipetraka anatin'izay tontolo miara zay dia tokony hanana foana ny artista tsara hivoatra isan'andro amin'ny zavatra foana zany. Raha nambarany dia isan'ny mankafy ny asa ataon'ny malagasy ankehitriny na dia eo aza ireo vahiny. Misedra olana nefa izy ireo mikasika ny akora fototra ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny akora fototra ngamba zao ny hitako tena olana be ho anay mpanao sary eto Madagasikara mihitsy satria maromaro ny fitaovana tsy hitanay eto zany mba afarana ny sasany. Ohatra hoe ny pastel zany hoe ny couleur zany ny qualité amin'ny loko misy any fa tsy dia tena hoe tsara le izy. Mandray anjara amin'ilay hetsika Paris a Madagasikara tanterahany eny amin'ny village voara Andotapenaga ireto peintre portraitiste ireto. Misy ny fanaovana sary vita eo eo izay ao anatin'ny 20 minitra monja no anaovana izany. Mahavelona ny asa raha ifitorana tsara sy hajaina hoy ity mpana-talenta ity. Tokola sy tompoko manapetra ny fotoanantsika kasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny latsinainy indray tsika amin'ny famefotoana eto. Makasitraka tokola sy tompoko vavy.